vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran amaky teny Andriamanitra raitsika atao amin'ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo efa mivakiko izy ty tamin'ny ino izy ty tao nanona efa mivakiko tsy maintsy ezako fitinina ihany ty toroteny ty satria efa lasa fotoana fa ry zareo any Frantsa mako tsy maintsy amin'ny roa reo mirava zany hoe eo amin'ny adiny raha eo ihany raha ela indrindra ny toroteny eto halleluja Deutéronome toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany manao andininy voalohany raha mihaino tsara ny fiaoan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina manaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia ho asandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetrarehetra izao raha mihaino tsara ny feoan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao andininy faharoa no vakiko tsara ary ho tonga aminao ahoana hoe avereny mafimafy kely hoe ho tonga aminao sy ho azonao sy ahoana izao fitahiana rehetra izao raha mihaino tsara ny feoan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao andininy fahadimy amby folo raha tsy mihaino ny feoan'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao zavady ho tonga aminao sy ahatratranao ho tonga aminao sy anina hoe ahatratranao izao fanozonana rehetra izao efa nazavaiko tamin'ny télé sy radio io toroteny io indrindrandrindra eo andininy fahadimy amby folo io hoe ho tonga aminao sy ahatratranao ahoana ozy izao fanozonana rehetrarehetra ao izao inona hoe ho tonga aminao sy inona tsara hoe ahatratra inona ny dikan'le hoe ahatratra ny dikan'le hoe ahatratra dia tsotra ianao dia mandeha eo anoloana mandeha eo anoloana ka ny dikan'le hoe mahatratra dia zao nisy olona nanaraka anao avy aoriny nisy olona nanenjika anao avy aoriny ka ny lazana fa tratra ilay olona dia zao le olona teo anoloana le olona taty aoriana nahazo an'le olona teo anoloana marina sa tsy marina zany ny fakatratra olona ny fanenjika olona nanao aloha sy arina olona niaraka aloha sy arina fa hoe tratrako ihany izy tany Besarety tratrako ihany zany hoe nenjehana nanarahana dia tratra ihany raha lahy sy anabavy ianao zao fanazavako zao misy ozona manenjika atsika averiko misy ozona manenjika atsika tenenao zay ny eo anilanao misy ozona manenjika anao ono i rahalambola angaty sy mety io kameranareo fa ohatra mifampitady be nareo ato so dia atao amin'ny sisiny natao amin'ny sisiny satria amin'le midona ato le retour dia lasa mikorotana be ny sarinareo aza atao azo le na vonoina le ino izy ty vonoina le télé dia vonoina le télé satria ty ambony efa mahita anahy ihany dia azonareo vonoina le télé dia vonoy dia amin'izay tsy mifangaro fa ohatrany mifampitady be na ato ambony eto ampovoany eto ambola ataovy alleloia mafy zahatra tenenao zay ny eo aniranao misy manenjika ianao io averenao amin'ny tsara misy ozona manenjika ao aorinanao ianao zao fanazavako zao ny pino raha lasa anabavy dia tsy tokony ho tratrana ozona intsony ny pino dia tsy tokony ho tratrana ozona izany intsony tsy tokony isy ozony zany intsony ny pino tsy possible zany hoe efa nandray an' Jesosy ianao efa nivavaka ianao nanolo teny ianao ka mbola tratrana ozona izany tsy possible zany zavatra anankitelo ihany
ny mahatonga anao tratrana ozona indray zavatra anankitelo. Voalohany, rehefa manomboka mijanona ny olona iray dia tsy maintsy tratra ny mpanenjika azy. Averiko. Rehefa manomboka mijanona ny olona iray, manomboka maninona va zavady? Dia tsy maintsy tratra ny mpanenjika azy. Raha ohatra zany ka mifanenjika ka ozy izy ilay olona iray manao hoe aleo ahakainy, reraka, hijanona, hipetraka ao, dia tsy maintsy tratra. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly manao hoe raha tsy mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra anao dia ho tonga aminao tsy ahatratranao, tratra anao. Misy mpino manomboka miverina amin'ray ny oziny. Misy mpino afaka tamin'ny trosa, afaka tamin'ny fahantrana, afaka tamin'ny aretiny, afaka tamin'ny korotana tokantrano. Misy mpino efa nanomboka ny lamina amin'ny fiainany. Misy mpino efa nety daholo ny fiainany, nety ny fidiram-bola, nitsangana ny trano fahatampotampoka teo, ny verina tsotsoroka indray ny fiainany, ny apotika indray ny fiainany, rava indray ny fiainany, potika indray ny arabola, ny verina indray le aretiny, verina indray le korotana tao tokantrano. Fantatrao ve inona ny antony? Zavatra anankiray ihany, ny janona ianao. Naninona hoe zavatra? Raha vao manomboka mijanona ny mpino dia tsy maintsy misy zavatra manaraka azy ao aoriana. Davida ao amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko 2:12 dia misy tantarany Davida mpanjaka ao. I Davida dia lehilahy notahian'Andriamanitra. Davida dia lehilahy nisy fahasoavan'Andriamanitra. Avy any anaty ala Davida, mpiandrombo Davida no nakarin'Andriamanitra dia lasa mpanjaka. Fa inona zavatra nitanga raha vao lasa mpanjaka Davida? Nanomboka nijanona Davida, nakainy Davida. Raha mijeritsika atao amin'ny Samuela faharoa toko 2:12 andao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe vakiko vetivetiky izany telin'Andriamanitra any. Samuela faharoa toko 2:12 andininy faharoa manao hoe ary noho ny hariva dia niala tao am-pandrinany Davida ka nitsangatsangana teo atapany lapa. Ary raha teo izy dia nahatazana vehivavy tsara tarehy mate hijery. Ary Davida dia naniraka ny tany hoe tsy ino va ny Batseba zanaka vaviny Elima vadiny sady vadiny Orita ita. Ary Davida naniraka olona ka napaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriany. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny fahalotony dia nody tany an-tranony. Ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza amin'ny Davida hoe manananaka. Eo amin'ny 1 ho vakiko dia ino tsara. Ary rehefa nierina ny taona, nanina hoe ka mby amin'ny andro andehanan'ny mpanjaka iady, mby amin'ny andro andehanan'ny mpanjaka andeha iady, zany hoe andro efa fandehanana andeha iady, andro efa tokony etsehana, andro tokony androsoana. Inona no nitranga? Eo amin'ny 1 ihany. Toizako, naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandringana ny taranaka amony ireo sady nanao fahirano ny raba. Fa Davida kosa nijanona tao Jerusalema ihany. Nanina hono Davida? Nijanona tao Jerusalema. Enonareo. Andro tokony andehanan'ny Davida iady. Andro tokony hirosony Davida andeha hiroso. Tokony miroso foany Davida. Fa tany tia indray mandeha ty Davida tsy niroso fa naninona tao an-trano izy? Nijanona. Ary raha vao nijanona dia niditra ny fakapanahy. Namorona ny devoly problème. Izy nitsangatsangana tao an-trano teo amin'ny terasiny harivariva iny dia nahita vadin'olona nandro teo amin'ny piscine. Dia niteny naniraka miaramila, atsovo izy vadin'olona io, eto aty amin'ny chambre akoaty, eto aty amin'ny trano ty. Nijangajanga tamin'ny vehivavy io Davida. Nanomboka teo nitsofoka ny farisena rehetrarehetra. Aiza ny problème mampino? Itsika pino dia natao hiazakazaka. Teneniny eo aniranao natao hiazakazaka ianao. Ozy izy Paoly apôstôly rehefa niteny manao hoe nahatateraka anina ozy izy Paoly apôstôly? Nahatateraka ny fiazakazako a, zany hoe Paoly apôstôly zany nanao inona? Niazakazaka Paoly tamin'ny fanomponan'ny tompo. Niazakazaka Paoly tamin'ny fanomponan'ny tompo.
fa i Davida niazakazaka ihany Davida fa nisy fotoanany janona akaina amin'izay avela ho hipetrapetraka an'izay raha vao nanomboka nipetrapetraka niditra amin'ny fakapanahy io niteboka voalohany raha lasenabavy betsaka mpino rehefa manomboka ny hotahian'Andriamanitra betsaka mpino rehefa nanomboka nandray fahasoavana sy tena tamina aretina anomboka nanangana trano niditra amin'ny vola dia alay-panahy aleo amin'izay rineny nipetrapetraka ndao amin'izay angingina ndao amin'izay atoritory andao hijanonjanona malahelo milaza aminao raha lasenabavy fa vao manomboka mipetraka ianao ka makaina ianao ka tsy manohy ny azakazaka ianao dia misy manenjika avy ao aoriana misy maninona hoe misy ozona manenjika ianao misy ozona manenjika ianao misy ozona manenjika ianao ary raha vao misy ozona manenjika ianao eo ny devolona mitsofoka eo ny devolona manomboka manapotika eo ny devolona manomboka mandrava atratia Frantsa tia nahita an'izany atratia Madagasikara tia efa nahita olona maro be nanomboka nakaina nanomboka nipetraka nanomboka hoe rehefa nitahin'ny tompo dia nanomboka ohatra ny varimbariny rehefa tonga ny sabata mandeha mitsangatsangana makaina ao an-trano miaraka amin'ny ramose lasa mikarakara sakafo lasa tsy mahavita mivavaka intsony amin'ny alina lasa tia mijery film lasa tia mijery série mijery baolina taloha tsy nanam-potoana hijerena baolina lasa nanam-potoana lava be anaovana Facebook hijerena zavatra atao anaty Facebook mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany mandany fotoana amina kilalao manomboka mipetraka satria nitahian'Andriamanitra manomboka makaina satria nitahian'Andriamanitra manomboka miainoaino satria nitahian'Andriamanitra manomboka mandandany vola amin'ny tsisy dika satria nitahian'Andriamanitra tadidio fa misy zavatra manenjika ianao ary misy ozona manenjika ianao amin'ny fotoana ny olona kiray manomboka varimbarina manomboka mangatsitsika dia mitsofoka dolodolo ny karazana problema efa nahitariavana izany no tokony hitandremantsika ho anao ray aman-dreny isany io akohonanao mivavaka io ane io zanako mivavaka io ange tsy tia ny devoly jereo ange nisan'le filizidorona vavolombelona izy mianaka teo reny mbola iresaka amiko manokana izy mianaka reny mbola iresaka amiko manokana izy reny jereny le ankizy vavy kely teo amin'ny fijeriko azy mbola tsy ampy 20 taona efa koralina tato am-piangonana inona hoe koralina miaino an'le fijoroana vavolombelona teo amin'ny malahelo ankizy vavy tsara tare kely mafinaritra kely manana ny maizy azy misaotra ny tompo fa tafaverina fa reny ny vokatry ny fahavarim-bariana dirany devoly miditra satana misy lehilahy tampoka manadalanao sy mikôtikôty anao misy lehilahy tampoka manambola hitondranao ho any amin'ny faritra ho any amin'ny toerana misy anao ary ho ampitiry ny devoly any ny trombo ho ampitiry ny devoly any ny ambala velona efa miandry anao fotsiny satana zany ny ampitandremako ny koralina ianao mihira eto ambony eto halany devoly ianao io ary enjehany devoly ianao io aiza ny fomba nampitena an'ireo tanora ireo aiza ny fomba nyravana an'ireo tanora ireo ray aman-drenisany miandry an'ireo zanaka ao ireo ny devoly nanana zanaka vavy anankiray zay Jakoba indray andro rehefa mamaky tika ny bokin'ny Genesis toko 430 vakio zany tantara zany rehefa tonga any an-trano Genesis toko 430 andinin'ny voalohany i Jakoba dia nanana zanaka 12 lahy dia vavy anankiray 13 ny zanaka Jakoba 12 lahy fa vavy anankiray vavy tokana ny zanaka Jakoba ny tsy tahoan-tsainy Jakoba dia zao hoe ny devoly ange dia miandry an'io zanany vavy io anapodika an'io zanany vavy io mitady ny fomba rehetra moyen rehetrarehetra ny devoly ahoana ny andravana ny zanakao ny akohonanao ny anapitena ny zanakao nisy fotoany Jakoba varimbarina Jakoba ny teny taminy zanany vavy hoy ny voalaza ny baiboly ndeny vakitsika zany tenin'Andriamanitra zany atao amin'ny Genesis toko fa 430 vakiko vetivety zany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny andininy voalohany ny nakanjo Sekema ny Dina sy ny namaliny Simeona sy Levi zany dia nivoaka Dina zanaka vaviny Lea izay naterany tamin'ny Jakoba mba izany zanaka vavy tompotany izany ina hony zazavavy tompotany
ary nahita azy Sekema zanaka lahany Amora ivita andriana tamin'izany tany zany dia nakazy izy ary nandry taminy ka napetry azy ary ny fony dia raiky pity tamin'ny Dina zanaka vaviny Jakoba eny tia ny zazavavy izy ka dia nanao teniny malefaka sy nafinaritra azy zanaka vavy tokana ny any Jakoba. Fa izao rehefa nanomboka nahazo toerana tsara izy, nahazo tany tao amin'io tany Sekema io, teo amin'io tanàna io izy, nahazo nanomboka nanangana trano teo, nanomboka nety ny fiainany, nanomboka ny lamina ny fiainany, nanomboka tsy dia nanana olana intsony, averiko, nanomboka tsy dia nanana olana intsony, ahoana hoe? Nanomboka no tahina tamin'ny zavatra rehetra Jakoba. Dia nanomboka varim-bariana. Inona nataony ny zanany vavy tokana? Avy ela ao izy mba dia hijerijery ny zazavavy tompon-tany, hiaraka amin'ny zazavavy tompon-tany. Ienoy izao raha nabavy malala isany, manenjika anao ny devoly. Tenenao zay ny eo nilanao, manenjika anao ny devoly. Nandeha nivoaka tany le zazavavy satria efa milamina ny fiainana, nety ny fiainana. Naolany le zazalahy tany, zanak'le andriana tao amin'le tanàna le atao hoe Sekema, naolany io zazalahy io tany, nikorotana ny fiainan'ny Jakoba tao aorianany. Inona ny tiako tenenina rahalahy sy anabavy? Za misy fotoana mahita ray aman-dreny eto aloha miresaka manokana ho an'ny ray aman-dreny any. Ray aman-dreny mananjanaka isany, tandreminy fiverenan-dalana, tandreminy fangatsiatsiahana. Misy aminareo ray aman-dreny, ianao mihitsy ny mampianatra ny zanakao tsy hivavaka, ianao mihitsy ny mampianatra ny zanakao tsy hivavaka, ary mampidi-doza an'ireny zanakao reny ianao, mampiditra pozina ho an'ny taranakao ianao. Satry ny ankizy ange ray aman-dreny hipetrapetraka any an-trano e, satry ny ankizy hijery filma any an-trano e, satry ny tanora anao adalana hifoka hisotro, satry ny tanora anao an'izany hitovy amin'ny tanora rehetrarehetra. Ianao ray aman-dreny natao mitarika ny zanakao, ianao ray aman-dreny natao mitarika azy ho ao amin'ny famonjena. Halleloja. Inona nefa ny zava-misy? Misy fotoana amin'izay ianao tahian'Andriamanitra ray aman-dreny, tonga ny tomobila nahazo trano, ianao ny voalohany matoritory ao an-trano, ianao ny voalohany varim-bariana ao an-trano, ianao ny voalohany lasa variana amin'ny tele, ianao tokony hitarika ny zanakao andeha hivavaka, ianao ndray tsy mandeha mivavaka, mampiditra pozina ho an'ny taranakao ianao. Ary tomany ianao ariana kely ao, rehefa manomboka ny zanakao hisarabady, nadalain'ny lehilahy, nadalain'ny vehivavy, mikorotana tokantrano, manomboka mifoka rongony, misotro labera zanakao, le zanakao mba efa nianatra ny teny zava-maneno teo, le zanakao mba efa koralina teo, le zanakao efa nandray ndraikitra tatam-piangonana, le zanakao efa vita batisa. Satria ianao ray aman-dreny nanomboka tsy mivavaka, dia mba tsy mivavaka koa ny zanakao. Tena ianao vita ihany, nenao vita ihany, satria aneniny ianao dia heverin-dalana, fa ny zanakao tsy votoana anao intsony. Be da be mahita ray aman-dreny be da be ohatr' zany. Izy miverina mivavaka, nanenina izy. Za pastera nangatsitsiky, nisy fotoana 3 volana tsy mivavaka, nisy fotoana 5 volana tsy mivavaka. Herintaona tena hitako vokatry ny olana pastera, nitahin'ny tompo pastera, te ohatra ny varim-barina, ohatra ny varim-barina. Ianao no ohatra ny varim-barina, fa ny devoly tsy varim-barina. Averiko, ianao no ohatra ny varim-barina, fa ny devoly maninona? Tsy varim-barina. Tena tsiaro ianao fa nanenina ianao, dia ozy izy ianao indray ianao mivady fa nivavaka, efa resy ndray nareo amin'iny, efa potika amin'ny fiainana, efa boka ny tosandray, reny nareo mivady fa nivavaka. Fa izy 3 menada, ny ray 17 taona, ny ray 20 taona, ny ray 20 taona. Andaninareo ry dada sy mama raha andefa zay tsy andetsony, ao an-trano amin'izay izy manao ny adalana. Aneniny ianao ray aman-dreny, zany ny vokatry ny fijanonana. Raha vao mijanona ianao dia misy fampitehana sy faharavana foana. Avy endranana raha lasy anabavy, raha ray aman-dreny ianao mehanao ny tetoroteny, tena avy endranana ny fiverenan-dalana sy ny fangatsiahana. Avy endranana. Tsy satrinao ve mahita an'ireo taranakao, zanakao mba manompo ny tompo? Ny tanora ny ivelany any angela zaiko anareo fa simbe, potehany devoly amin'ny rongony, potehany devoly amin'ny fanalanjazy,
potehany tevoly be tanora miresaka amiko, tanora tsy mivavaka, tonga eo amiko pastera marary any amin'ny tramonjanako any, ankizy 20 taona marary tramonjanaka, efa fantatry ny antony, vokatry ny fijangajangana favetavetana adalana any amiko amin'ny pastera any anatin'ny kiboko any misy fofona mivoaka, misy tanora kely, misy zavatra mivoaka, vokatry ny fijangajangana. Oza hoe tony vao manomboka amin'ny fiainana dia efa potika sady. Zany ny fiainan'ny tanora any ambadika any, labera, adalana, fampirafesana. Zany ve ny tianao hatongavana amin'ny taranakao? Zany ve ny tianao hatongavana amin'ny zanakao? Avy ny ranana ny fangatsiatsiahana. Ozy izy Rahasalama Martiora manao hoe hitako ny lala tsara ka isorako, azoko ny famonjenaka ho tanako. Zany teny aminao Ray aman-dreny, mahita lalana ianao raha mahita an'izao fivavahana izao. Raha nahita an' Jesosy ataovy aleluia. Mahita lalana ianao raha nahita an' Jesosy. Raha mbola heritreritra ny hoavy ny taranakao ianao dia tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra, tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra, tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra. Mahita fiainan'olona maro any ambadika any, ary ny ahy efa naposiko, nahita nisy rahalahy zay any tompon-tranonay taloha izy, tompon-tranonay taloha, miavonavony zany rahalahy zany, miavonavony zany rahalahy zany. Maty moa ny vadiny tateo aoriana. Tena mba nanana tombotsoa i lehilahy io satria mba afaka mifandray akaiky tamiko, satria izy tompon-tranonay dia afaka mifandray akaiky tamiko. Fa ohatrany hoe dia isy fotoana izy efa mivavaka, nisy fotoana izy efa mivavaka. Tateo aoriana amin'izay zao ny teniny tamin'ny havany, le fianakaviany mivavaka atao amintsika, vao mbo tafaresaka tamiko tamin'ny herinandro, dia niresaka tamiko io anabavy le fianakaviany io. So nge pastera ozy izy ny teniny rangahy iny tamiko, za ozy izy tena nanaovany teniny marary mihitsy tamin'ireny, nitapahany jironay ozy izy, nitapahany jiro, tsy momeny jiro zay, dia maizina be zay ozy izy pastera, maizina be zay. Dia amin'izao fotoana zao pastera ozy izy nangalatra jiro ny jirama izy, saika ny giadry, nandoa vola be ny jirama, amin'izao maizina ny tranony. Taty aminay izy nangataka mba me vola kely andoavana ny jirama. Zany ny vokatry ny olona tsy mivavaka. Izy ozy izy nisy fotoana manenjika nytony délivrance tony, tsy ny raha délivrance ary zao nataony, zany reo izy tsy mila zany délivrance anareo zany. Voan'ny cancer pastera ny tarehany ozy izy, lehilahy izy tratrana cancer ny tarehany, tampotampoka eo misy nana be mivoaka, tsy ny raha iny ny fianakaviany. Za ozy izy nitsidika tamin'ny tany dia zao ny teniny tamiko, mba délivreo ah. Alléluia. Ataovy alléluia. Zao ozy izy ny teniny tamin'izany fotoana zany, tamin'izy mbola natanjaka, tandremo so mangatangataka ty amiko na ny ariary, mantseny le pino mpivavaka atao amintsika, tandremo so mangatangataka ty amiko. Amin'izao fotoana zao izy pastera, izy ny mangataka vary raiky apoka ao aminay. Ny olona rehefa tsy mivavaka ary havana tsy maintsy potika amin'ny fiainana, tsy maintsy potika amin'ny fiainana. Dia ny zanany vavy efa nivavaka tato le zanany vavy, avy eo tsy mivavaka intsony. Nalahelo any amin'ny fitantarana, vadiny le zazavavy kely io nefa tena nafana fo zany anavavy kely zany tamin'izany. Olona mamolava ny vadiny amin'izao pastera dia mampijaly azy, olona mamolava. Ry tanora malala isa, raha vao tsy miroso ianao dia manenjika anao ny ozina, manenjika anao ny devoly aorinao, ary manatsatsy anao ireo ozina ireo, ary mitady ny fomba nampitena amin'ny tanora. Zany ray aman-dreny nampaherezako ny ray aman-dreny. Rehefa ndeha hivavaka ianao, eto ny zanakao, eto ny zanakao. Menary ianao ho tonga modely ianao, engany eo no tonga modely amin'ny taranakao, ataovy amena raha retsy lahatra amin'izany. Ianao no tokony hafana fo voalohany am-piangonana. Ray aman-dreny isa, ianao no tokony hafana fo amin'ny ankonanao ray aman-dreny, raha larana bavy. Tsy ny zanako vavy no tokony hitarika anao. Misy aminareo reo, ny zanako indray no mitarika anao, andao mama hivavaka, andao dada hivavaka, ny zanako no mitarika anao. Rahalahy, tena avendranana ny anao rahalahy. Raha sanatria mivadika reo zanako reo, any amin'izao tontolo zao dia ampijaly anao reo. Ampijaly, amelidaka sy totondry anao reo. Hafa rahalahy za manana taranaka. Alléluia. Mivavaka zany. Za dia misaotra ny ray aman-dreninay, misaotra ny papanay sy mamanay. Zay dia tena nitezany ny ray aman-dreny.
fitomena ta zay fa tena tsy namelany raha tsy tonga tao amin'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Na raha ny maso akaiky zay, misy fotoana mitady Bibilila fa tsy namelany papanay mihitsy, tsy maintsy mivavaka nanaraka ny diany zay. Alleluia. Fa raha misy fianakaviana miadana, fianakaviana tsy mba misy teny ratsy zany, ny fianakaviana tsy mba misy teny ratsy zany raha lasiana vavy. Misy zandriko vavy piraitam-po amiko efa manana zafikely. Fa raha misy fianakaviana tsy mba miady, ary tsy mbola tsaroko zany nisy an'izany hoe niady zay piraitam-po na indray mandeha ary. Tsy nisy an'izany ny fanambany zany. Tsisy miady lofo, tsisy teny ratsy, tsisy misotro labiera, tsisy misotro toka. Fianakaviana tahian'Andriamanitra, misy fahasoavana ary tena tahian'Andriamanitra. Ary zany fahasoavana avy any amin'ny papanay sy mamanay zany mbola ijoroana eto hatramin'ny androany. Ny fitarihany anay tamin'ny fanomponan'ny Tompo, na tonga na ho lasa pastera ohatra zao raha lasina bavy. Alleluia. Ary zany mbola hitaritako ny zanako, hitaritako ny taranako, ny zanako rehetra. Zaho miteny anareo ny zanako tsy hoe anjely akory ny zanako. Alleluia. Ny zanako koa akory tsy rehareako hoe tsara noho ny amin'izy, fa za kosa mahafinaritra dia zao, tsy mampijaly any zanako. Betabe efa miatanora daholo ny zanako rehetra, misy 13 taona, 12 taona, 20 taona, 14 taona, 19 taona. Fa za tsy mbola namelaka tia mainandreo, tsy mbola nanao tena sy tia an'ireo, mbola tsy nanao daka, namely daka an'ireo, tsy mbola mifamaly tamin'ireo. Alleluia. Ao amin'ny Jesosy ihany no misy fiainana. Teneniny eo nilanao, ao amin'ny Jesosy ihany no misy fiainana. Fa amin'ny fotoana ianao manomboka mijanona, manomboka tsy manomboka tompo varimbarina, miomany ianao raha lasiana bavy, manomboka eo, manomboka isy zavatra ikorotana amin'ny fiainanao. Ary iny le fijanonanao indray mandeha ny vidinao lafo, le hidina hoe ataonao iny, vidinao lafo ny fijanonanao indray mandeha. Vidinao lafo izy satria zao mbola verika any, ianao mety ho tafaverinao amin'i Jesosy, fa ny zanakao miverin-dalana io mety tsy ho tafaverina tsony. Eo ianao vao anenina ka hiteny ray amin'ny pastera, mba eto amambavaka pastera ny zanako hiverina hivavaka, fa any izy manao adalana, any izy mijangajanga, any izy mangalatra, any izy tena any amponja, any izy zao, raha lasiana bavy, vokatry le fijanonana oviny iny, indray mandeha. Dia ianao miverin-dalana, ny zanakao miverin-dalana, fa ianao ndray tafaverinao amin'i Jesosy, fa ny zanakao tsy tafaverina intsony. I Jakoba nahatsapan'izany. Varimbariny Jakoba dia botika hatramin'ny zanany vavy. Varimbariny Davida niditra ny ozina rehetra. Misy manenjika ianao eo. Zany ny ampaherezako anao, andao hiazakazaka. Andao androso atovy, alleluia. Izy ny vonina androso hiazakazaka. Avy ereny zao Jesosy ary. Te androso a Jesosy ary. Te hiazakazaka Jesosy ary. Te hiazakazaka. Te androso a Jesosy. Te hanompo anao ary. Te hanompo anao ary. Amen. Asifitehaka mavzat. Za miteny ny tanora nafinaritra. Nisy fijoroana vavolombelona zay omaly rehako. Zanaka mpino atao amintsika ato. Any amin'ny sampanany izy. Io zaza io dia nanala baka tamin'ity taona ity. Nanala baka. Sao nefa zavatra misy ao ampianarany zareo, tsy maintsy mianatra sabata, tsy maintsy manina hoe? Ary ny matiera ataony malagasy ny ataony matiera ataony rehefa sabotsy maraina na sabata maraina. Malagasy nataony any ampianarana. Le zaza vavy tsy nety nianatra. Za hozy izy manao koralina any ampiangonana. Za mivavaka any ampiangonana. Alleluia. Za ndray ry mama, za tsy mandeha mianatra sabata zany. Za mitady an Jesosy rehefa sabata. Alleluia. Noho ny tonga ny examen baka. Io zaza io zany efa rabirabininy ankizy. Rabirabininy ankizy hoe lava zipo hoe masery esoesodiny ankizy eny foana zany. Tsy mahay nininy sinsisa. Rabirabininy ankizy. Dia rehefa tonga amin'izay mibaka teo, dia nampanatsony ny école ny ray aman-dreniny. Ty zanaka ao ty ozy izy tsy mianatra rehefa sabotsy. Tsy nianatra ka zay ozy izy miala tsiny. Fa tsy ataony candidat d'école izy azy io, fa ataony candidat libre. Inona ny dikan'izay?
alana ao anatin'ny école zany anala baka eny zany fa atao candidat libre fa tsy atao amin'ny anaran'ny école satria zao ny ao an-tsain'le école hoe io zazy io tsy maninona tsy ho afaka io tsy afaka baka io satria tsy mahay malagasy dia nalana atao amin'ny école nonana fa natao candidat libre nalahelo le zanako izy izy nytomany fa nivavaka izy halleloia nanala baka vita ny baka ozy izy ianao izy rery nazy mention bien ataovy halleloia le mpiara-mianatra amin'ny rehetrarehetra tsisy nazy mention bien izy ny voalohany tao anatin'ny baka gaga daholo nampampianatra na mpiara-mianatra fa ahoana nataondry fa inona ataondry ny aozy izy jesosy any ania jesosy fa nampalahelo dia zao noho rehefa mivoaka indray ny résultat na baka nampidirina candidat d'école indray izy naveriny zareo indray tato amina ihany tia ny afaka za mampahery anareo tanora ny hoavinao tsy eny ambavan'ny olona fa ny hoavinao eny ambavan'Andriamanitra ny aveniranao eny ambavan'Andriamanitra ataovy alleluia alleluia tandremo tsara tandremony mijanona tandremony mijanona efa nahita vehivavy anankiray ampivady zay aho tadidiko tsara mihitsy niera tamiko mihitsy izy alohan'ny sabotsy io misy mariazy pasteur ozy izy tsy afahana miala dia jereko nefa le mariazy fa mariazy niza dia lizy ozy izy fianakaviana ihany sady namanay no mpiara-miasa aminay le izy dia andro sabata pasteur ozy izy dia zany teny tany dia tsy hivavaka vedinareo sabata aho tena tsy afaka zay pasteur ozy zaho amin'ny teny anareo raha zanareo mamonjy ny fotoam-bavaka ihany aloha dia rehefa mirava farafaratsiny nareo raha vo miravinareo farafaratsiny ao anynareo vo mba makany hoe manatitra tsotra any fa tsy alovy mitady an'Andriamanitra ka manahirana allo pasteur fa diniana io tonga ny sabata tsy mivavaka izy reo lasa namonjy alisy tany hidina ozy izy anao zavatra nitranga tany amin'le mariazy nahita ny ex-any tany le vehivavy nahita nina hoe ex ainao zany ex zany olona niaraka tamin'ny taloha olona niarakaraka tamin'ny taloha dia latsa niara nandihy tao dia niara nandihy teo dia le vadiny amin'ny efa nanomboka misarotsary piaro any dia nifandray numéro téléphone nanina hoe vita ny sabata iny vita ny sabata vita koa ny mariage vita taorianany an'izay natsony le lehilahy dia nanomboka mifanaonao fotoana tany ambadika tany inona ozy izy ianao netin'le vehivavy ny tomobiliny nanna zareo ny olona tahian'Andriamanitra netin'le vehivavy ny tomobilina niaraka amin'io lehilahy io tsy fantatry ny vadiny kanjo nanao accident tany le tomobilina nanao accident tratra tao le rangahy vadin'olona niaraka taminy niaraka tamin'ny tany tratra tao le rangahy vadin'olona le tomobile io koa nefa mbola misy traite misy trosan'olona misy inona hoe nanomboka teo problème le trosan'le tomobile tsy voalo nitokatrato ny korotana izy naraty nanomboka teo ny sarabady le trosan'le tomobile tsy maintsy naloha le tomobile potika inona ny zavatra nitranga nanomboka nindram-bola taman'olona dia nanao nanjana-bola naninona hoe io kimba ampindrany vola ohatrao dia averiko ohatrao ny indry ka tsy voaverina koa le trosan'olona le trano natao antoka amin'ny fanjanam-bola ireny manko misy trano atao antoka le trano natao antoka tsy voaverina ny volan'olona nalain'ny olona le trano miakatra tribunal eo no misavoritaka tanteraka potika amin'ny fiainana niainga avy taiza tamin'le sabata indray mandeha niainga avy taiza hoe sabata nijanonana sabata tsy mivavahana tsy nanompona ny tompo fa namonjena mariage tany nahitana ny ex nakana ny numéro ny ex ny fanao fotoana tamin'ny ex nanao accident niaraka tamin'ny ex nisy toy ny tantara lafoatra amin'ny trano niditra amin'ny problème tadidio fa vao mijanona ianao dia misy inona vao mijanona ianao dia misy inona ozy na manenjika anao
aza mba misangisangy devoly, aza misangisangy devoly fa ny devoly tsy misangisangy ianao. Rehefa iroso andao iroso hatramin'ny farany, rehefa iroso andao iroso hatramin'ny farany. Ataovy amena mafy zany. Tandreminy mijanona, tandreminy mangatsitsiky, tandreminy matoritory. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny dotorina miambakitsika teo, ho tonga aminao sy ahatratranao zao inon'izao izy ozona rehetrarehetra. Tandreminy mijanona, vidinao lafo rahalahy io herinandro tsy ivavahanao io fa ozy izy ianao igrevy a. Io ray volana nampiverin-dalana anao io aleo aloha ipetrapetraka, aleo aloha angatsitsika. Misy zavatra mety ho possible ange rahalahy, eno tsara zao teniko zao. Mety ho possible ange hoe tsy mivavaka ianao dia nahazo 15 millions ahoana hoe? Dia ozy izy ianao hita ny pastera fa nety any le tsy mivavaka. Fa io 15 millions ozy tombony devoly io. Io 15 millions io sanatry mivavy, engane mba tsisy zany. Anao accident tampoka ny zanakao, arary tampoka ny vadinao, isy problème matampoka azo anao. Fa na io 15 millions tsy havitanao zany. Devoly ange fa miandry mpiverin-dalana sy manga olona mangatsitsika fotsiny. Fotoana izao ry havana, andao hiazakazaka. Ataovy amainina raha sy lahatra amin'izany ianao. Zany ny mahatonga ny ozona mahazo ny olona raha vao mijanona ianao. Rehefa mamaky ny tantara ianao manombo amin'ny boky ny tantaran'ny Lota, amin'ny tantaran'ny Lota amin'ny Sodoma sy Gomora. Sodoma sy Gomora dia ozy izy Andriamanitra andatsaka hafa avy any an-danitra, ozy izy andevona Sodoma sy Gomora. Dia izao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny dao nevakitsika izany tantara zany Genesis. Genesis toko fa 7:10, andininy fa 5:10. Ary noho ny maraina koa ny andro dia nandondonany Lota ireo anjely ireo ka nanao hoe mianga ento ny vadinao sy ny zanakao rovavy izay eto, fa andreo mba ho aringana ianao noho ny heliko ny tanàna. Andreo mba ninao ny ho aringana noho ny heliko ny tanàna. Ary noho ny taredretra izy dia notantanan'ireo anjely roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanavavy rovavy noho ny famindrampon'i Jehovah taminy. Dia nitondra azy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelana izy dia hoy ny anankiray, mandosira monjy ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny, aza mierika na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, mandosira ny tendrombohitra fa ndra ho aringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza izany tompoko, indro efa nahita fititeo masinao ny mpanomponao, ary efa nahalehibe ny famindramponao sisy sy ny toy anio azonao vakina rehefa tonga any an-trano. Ozy izy ireo anjely ireo rehefa andringana ny Sodoma sy Gomora, mivoana reo Lota efa mianaka, tandremy mierikerika ary aza mijanona eny amin'ny tany lemaka. Aza maninao ni fa ndra ho aringana ianareo. Ndraindray ny mpino rehefa manomboka tahin'ny tompo, sitrana tamin'ny aretiny. Misy mpino rehefa manomboka ny entiny fiainana, nahazo trano, tonga ny vola dia andeha hipetrapetraka tandremy rahalahy sy anabavy. Zany ny mahatonga ny randriary malala heritiana. Tanao paster heritiana tsy mba mipetrapetraka izany, na dia efa tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Taizany tany mbola tsy hitatsika, efa hitatsika tany Afrika, hitatsika tany Maurice, efa hitatsika tany Frantsa, efa nitetezitsika Madagasikara, fa mbola tsy mipetraka tsika hatramin'izao. Mbola miazakazaka randriary malala heritiana. Ataovy aleloia. Amin'ny herin'ny andro andray any atoliary. Aleloia. Tsotra le antony, vao mijanona dia misy inona manaraka avy aoriana? Ozona manenjika. Misy fotoana reraka fa ny tompo manome hery. Misy fotoana vizana fa ny tompo manome hery. Ary zao foana ny tenin'ny tompo, tandremy randriary malala so mieritreritra manana 4-4, nahazo trano, manam-bola dia akainy. Tandremy makainy, ny makainy any amin'ny fiainana mandrakizay tsika makainy. Hoy Paoly apôstôly nahatanteraka anina ozy izy, mbola tsy fotoana fakana iny zao.
inona ny zavatra tsy ananantsika ananantsika ny zavatra rehetra fa ozy ny tompo miazaka za dia davy ny fomba mpandrosoana amin'ny fiangonana halleloia aza mipetrapetraka satria ny antony tsotra davida vao mipetrapetraka davida niditra ny fakapanahy ny fijangajangana vao nipetrapetraka davida dia niditra ninona hoe fakapanahy ny fijangajangana ary ny devoly eo akaikinao eo firy ozy izy ianao ny pastera efa henoko pastera efa hitako latsaka ao anaty fampirafesana pastera malaza lasa mijangajanga nanary ny vadiny nanary ny akonana satria nieritreritra fefa mety ny atao nieritreritra fefa mandroso ny fiainana mieritreritra fa nahazo vola ka mila makaina zany ny ampaherezako ny pastera rehetrarehetra mbola tia ny tany niady tsika ary tany mpiazakazahana teneniny eo nilanao hoe tia amin'ny tany mpiazakazahana isika eo alleluia izy mbola vonina hiazakazaka zavatsy asandrato ny tananao dia averin zao jesosy ary aza vela hipetraka aza vela angatsitsika aza vela hijanona mbola vonina hiazakazaka mbola vonina hiroso a jesosy ary hatramin'ny farafofonaiky mbola vonina hiroso ary amen teboka faharoa melohan'ny zavatra rehetra ny adosoana lalana mahatonga ny olona anankiray tratrana ozina dia diso lalana manahoana hoe avereny mafimafy kely hoe diso lalana atao mpanjaka voalohany toko fahatelo ambin'ny folo mampahererinareo any frantsa fa eo amin'ny fifakadiny eo sisa dia hivavaka kely tsika dia nareo frantsa ihany mamarana azy ao ry rahalahy Ezra rahalahy izy daholo ry Mitahiry Mario ry Michel ry tsaiky daholo nareo ao ry pastera Tately ary amin'ny iny sy Stalingrad ao sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra za matahotra nareo fa fifakadiny eo sisa dia saiko mivavaka nareo dia farana nareo fotoana satria amin'ny rainy tsy maintsy mifarana ny fotoana ao frantsa amin'ny ray ihany andro zareo any zany mino fa mbola ao tsara zareo mpanjaka voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fasivy manao hoe fa izao no tenin'i Jehovah nandraraha aza mihinan-kanina na misotro rano na miverina amin'izay efa nalehanao dia nandeha tamin'ny lalana hafa izy fa tsy niverina tamin'ilay lalana nalehany ho an'ny Betela fa nisy mpamina ny antitra anankiray tao Betela nisy inao ni ary tonga ny zanany ka nilaza tamin'izay rehetra nataon'ilay lehilahin'Andriamanitra androtriny ihany tao Betela ary nolazain'ireo tamin'ny rainy koa ny teny izay nolazainy raha lehilahy tamin'ny mpanjaka ary hoy rainy taminy ay zady ny lalana nalehany fa ny zanany efa nahita ny lalana nalehan'ilay lehilahin'Andriamanitra izay tonga avy tany Joda dia hoy izy tamin'ny zanany asio lasely ny boriky hitangenako dia nasiany lasely ny boriky hitangenany ka dia nitangenany ary dia nanaraka ilay lehilahin'Andriamanitra izy ka nahita azy nipetraka teo ambany hazo terembita ka hoy izy taminy ianao moa ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda ary hoy izy eny tompoko izao no izy ary hoy izy taminy andeha hiaraka amiko ho any an-tranoko mba hihinan-kanina fa hoy kosa izy tsy mahazo miverina hiaraka aminao a na hiditra any an-tranonao ary tsy hihinan-kanina na hisotro rano aminao aty aho satria tonga tamiko ny tenin'i Jehovah aza mihinana na misotro rano ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao fa hoy kosa izy taminy izao koa mba mpaminany tahakanao ihany ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny tenin'i Jehovah dia nanao hoe ento miverina hiaraka aminao any an-tranonao izy hihinan-kanina sy hisotro rano kanjo laingan'izany kanjo inao ni dia niverina niaraka tamin'izy ka nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-tranony ary raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy roalahy dia tonga tamin'ilay mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'i Jehovah ary izy ny teny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda hoe izao no lazain'i Jehovah satria nandany tenin'i Jehovah ianao ka tsy nitandrina ny didiny izay nandidin'i Jehovah Andriamanitra ao fa niverina nihinan-kanina sy nisotro rano tany amin'ny tany izay nanarahan'i Jehovah na hoe aza mihinan-kanina na misotro rano
dia tsy ho tonga ny ampasan-drazanao ny fatinao. Halleloja. Mpamina ny antitra, teneno zay avereny zay mpamina ny antitra hoe iresaka aminao momba nyity mpamina ny antitra ty ao anatin'ny minitra vitsy. Misy ny atao hoe mpamina ny antitra ry havana. Ary mpamina ny antitra io dia mampianatra zavatra ohatran'ny marina. Zavatra ohatrany ahoana hoe kanjo laingana ozy izy. Kanjo inona hoe laingana. Kanjo laingana. Fa mifitahany io lehilahy an'Andriamanitra io. Lehilahy anankiroa izy ireo ny anarany anankiray dia atao hoe lehilahy an'Andriamanitra. Idina le ankiray hoe io dia tena avy amin'Andriamanitra io lehilahy an'Andriamanitra io. Le ankiray indray atao hoe mpamina ny antitra. Io lehilahy an'Andriamanitra io ny asany dia missionnaire. Ny raha an'Andriamanitra izy hanao missionnaire atao amina toerana anankiray. Ary ny teny tamin'ireo olo ireo nananatra an'ireo olo ireo, namerina an'ireo olo ireo tamin'Andriamanitra. Dia nanasitrana n'le mpanjaka atao ihany koa io lehilahy an'Andriamanitra io dia sitrany. Halleloja. Fa zao ny tenin'Andriamanitra tamin'io lehilahy an'Andriamanitra io. Tandremo ianao miverin-dalana, ary tandremo ianao miverina any amin'ny lalana nalehanao, aza mihina-kanina na misotro rano any amin'io toerana io, aza misotro rano aza mihina-kanina any. Fa tonga dia andana mody ianao miverena any amin'ny lalanao, tonga dia andana mody any an-tranonao, fa aza miverina misotro rano. Avy nanao fahagagana io lehilahy an'Andriamanitra io. Efa nahita fahagagana, nijoro vavolombelona, nahita ny herin'Andriamanitra. Dia lasa izy nandeha. Kanjo rehan'le hoe mpamina ny antitra. Nisy mpamina ny antitra nahare azy. Hoe any misy lehilahy an'Andriamanitra mpanao fahagagana, lehilahy an'Andriamanitra tena mahavita an'izao, lehilahy an'Andriamanitra ampiasain'ny tompo. Ozy izy le mpamina ny antitra. Aiza ny lalana nalehana ozy izy. Atoroy nenjehan'le mpamina ny antitra. Hitany teo ambany hazo. Dia nyteny hedro mozy izy le lehilahy an'Andriamanitra mpanao fahagagana. Dia hedro mozy izy le zalahy. Tena za mihitsy. Dia zao ny tenin'le mpamina ny antitra io. Tonga tany kozy izy ny tenin'i Jehovah, andao ianao misakafo any amiko, andao ianao miverin-dalana, dia andao misotro rano any an-trano. Dia zao ny tenin'le lehilahy an'Andriamanitra. Ozy izy za tsy avelan'Andriamanitra miverin-dalana, sady tsy avelan'ny mihinan-kanina aty aminareo, tsy avelan'ny isotro rano. Dia zao ny tenin'le mpamina ny antitra. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe tsy maintsy miverina hono ianao dia misakafo any an-trano. Kanjo manina izy laingan'izany. Ianao zao lazaiko zao ry havana. Inona ny mahatonga ny ara-panahinao mijanona? Inona ny mahatonga anao miverin-dalana? Mpamina ny antitra. Tandremo ry havana, reto tonga dia ataoko direct ty resaka ty. Repino malala. Betsaka zay pino hitako zay nanaraka ny ty atao hoe judaisme, fa potika ny ara-panahiny. Enao mandroso io angera lasanabavy, halany devoly ange ianao io ary arahany devoly maso ange ianao io enao manao sakrifisy mafoy vola io, arahany devoly maso ianao io. Ary misy mpamina ny antitra miandry anao. Teneny eo anilanao, misy mpamina ny antitra miandry anao. Manara-maso anao, io amin'ny vaon'ny oloko mivavaka, miseho mafana fo be, miseho mahery be. Alefa ny devoly zao karazana mpamina ny antitra zao. Nahita zany judaisme zany ary havana. Fa ny olona rehetrarehetra lasa mivavaka any dia lasa makahala olona, lasa masika velona, lasa manina hoe lasa tsy manam-pitiavana. Jesosy lazainy fahalika, ary tsisy fiangonana ohatran'ny anazy. Ary ny akamaroany ireny olona lasa mivavaka any amin'ny judaisme ireny manary ny vadiny, manary ny akonany. Izy nefa nahita olona lasa nakany amin'ireny fiangonana ireny, na nahita olona mivavaka amin'ireny atsangany hoe ny tanany. Izy nefa nahita olona mivavaka amin'ireny. Manam-pitiavana ny olona mivavaka sa tsy manana? Makahala olona, manenjika olona, devoly daholy aminy rehetrarehetra. Zay tena nisy madama voany resaka tamiko. Za paster ozy izy nisy fianakaviako ozy izy anniversaire-any. Inona hoe anniversaire-any, dia mba nitondrako cadeau kely amin'ny anniversaire-any. Nahaveriny zareo paster le cadeau izy fa zareo tsy makalaza anniversaire zany. Fa maninona raha mbo raisina ny cadeau? Fa maninona na dia mba tsy makalaza anniversaire ary, fa zany ny toetrany olona. Nahita vehivavy anankiray ho bypass eo aby manana alika izy.
Ny olona manko rehefa lasan'ireny judaisme reny dia manaonao foana ny azo Yesoa zao dia io alikany io izy ianao ataony ahoana andeha Jesosy miala any izy na Jesosy roany Jesosy ny alikany io miala Jesosy izy miala Jesosy fa ny akamaroan'ny olona avy any ry havana potika ary tsy tafarina tsony miverina misotro toka sy miverina misotro labera na tsy maintsy potika ny tokantranonao. Misy an'ireny le mandrava didy folo reny koa ery Ambojapetao misy an'ireny andanany makany ianao fa zavatra anankiray aloha ihany tsy maintsy hitanao any tsy afaka hifandray amin'ny havanao tsony ianao rehefa tonga eny dia ianao mieritreritra fa ho any an-danitra kanefa ianao amin'io vetaveta ianao mieritreritra ho any an-danitra rehefa mivavaka eny nefa ianao amin'ny fotoana io manao ny tsy fahamarinana miainao anatina adalana makaala olona tenao daholo ny olona rehetra nefa mieritreritra ho any an-danitra nahita olona lasa teny fa mampalahelo ny fiainana mampalahelo tsisy mifandray amin'ntsony ny fianakaviany rehetra miady amin'ny daholo ny havany rehetra ny fitondran-tenany nanariny vadany dia ozy izy moa le pastera mpitarika azy hoe aty makavady fiangonana inony zany betsaka ny olona amin'izao fotoana izao misy an'ireny le karazany misy karazany amin'izao fotoana izao zany ny mahatonga ny baiboly miteny manao hoe fataro ny fanahy rehetra aza mino ny fanahy rehetra fa fataro ny fanahy rehetra rehetra ianao na mivavaka eto amin'ny vahona io ko ary fataro ataovy aleloia mafy zatra inona zavatra voarayanao eto mba lasa manana fiadanana ve anao mivavaka eto nisy fiovana ve ny fitoeponao mivavaka tato niala tamin'ny teny ratsy ve anao niala tamin'ny lainga sy ny adalana sy fijangajakana ve anao inona zavatra tsapanao nanomboka nisy fifaliana ve anao nisy fahasambarana ve anao mivavaka aza mino ny fanahy rehetra malahelo mihitsy mahita ny fivavahan'olona sasany any mahita ny Facebook any moa hitako le pasterany zareo loloavina dia atao atsangory dia lanjalanjaina dia hoe mpanjaka hony dia mesi hony dia izy nefa mba nahitahita an'ireny loloavina dia tsy mahazo tetena oza Jesosy reny ny atao hoe mpaminany antitra ina ny anarana hoe alleloia zany ny ampitandremako atsika ry havana ny anisany mba nafinaritra natao amin'ity fiangonantsika ity voninahitra ho an'i Jesosy voninahitra ho an'ny Tompo tato ato tsorokobinareo amin'ireo le fivanim-potoana fifidianana zao be da be mpanao politika manatona dia rehefa tonga eo amiko koa zareo dia miresaka amiko pastera mijery ny fiangonanareo zay pastera fa fiangonanareo sisany ohatrany mba hatenainy ity fireneny ity ataovy aleloia mijery zay fa ny fiangonanareo ohatrany ny anareo rery ny tena fiangonana ohatrany mba tena miazakazaka mamonjy fanahyn'olona oza misaotra anao Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra zao enozy olazaiko zao tsy ny fiangonantsika akory ny tena marina teneniny eo anelanao tsy ny fiangonantsika ny tena marina hoe tenenao zay tsy ny fiangonantsika ny tena tanteraka hoe eno zao teniko zao fa mba miezaka izahay amen sa tsy amen tsorona iavinao raha lasiana vavy mba miezaka izay mitarika anao amin'ny lalana tena izy averiko miezaka izay mitarika anao amin'ny lalana manao ana hoe tena izy tsy ndreko tsara miezaka izay hitarika na dia mbola tsy any amin'le tena izy ary fa mba miezaka izay hitondrana ho any amin'le tena izy na dia mbola tsy tanteraka ary alleloia ataovy alleloia dinio ny lalana fa betsaka mimpaminany sandoko amin'izao fotoana izao betsaka mimpaminany antitra amin'izao fotoana izao mpaminany sandoko ary mpaminany antitra indrindrandrindra nareo mafanafana fo reo arahany devoly maso ianao zao manko ny ao an-tsainy devoly io izy izy tsy miverin-dalana zany io io mafana fo be fa izao andao ampidiritsika mpaminany antitra hitarika azy amin'ny lalan-diso dia io ianao manomboka mihainy fampianarana etsy sy aroa io fampianaran-diso rehetrarehetra io dia izao nofinofon'olona rehetrarehetra zao no lasa inonao fa tsy ny baiboly nofinofony rafaby nofinofony iza hoe
maty 3 andro de nitsangana 3 andro de nahitany elo Rafaby imbeda be Rafaby nefa nanozona fa tsy mbola mety voaozona hatramin'ny androany ataovy aleloia mafy talohan'ny 5 aogositra teo Rafaby mety tsy le Faby io hainao io fa misy olona nahaino an'izany ianao nge paster ojon'ny Rafaby eo amin'ny radio any alohan'ny 5 aogositra ony ianao tsy maintsy misy loza mahazo anao sy mivady aman-janako tsiketo zao mbola fala tena tsaridina tsara ataovy aleloia mafimafy tsara ho any aleloia raha lasiana bavy azadalay baiboly any atsika baiboly any baiboly ataovy mafy be hoe baiboly any hoe zany neneny ataon'ny fiangonana sasany raha vao tsy ao aminy dia tsy makany an-danitra izy rery makany an-danitra mila misaron-doha ianao hatrany amin'ny arabe hatrany amin'ny WC mila misaron-doha mila manao an'izao misy kara dia ampitahoriny amin'ny nofo ratsiny eo ianao ampitahoriny amin'ina hoe tany amin'ny elo ae tany an-danitra e tany amin'izao ae aitsika tsara reny olo reny tato reny ny ala aleloia aiko tsara ny faminaniny reny misy ny atao mpaminany antitra tandremy ry havana rehefa maheny fampianarana zany angeny raha amintsika misy aminareo reo nge fa ozongozon'ny devoly ozongozon'ny devoly nareo sasany reo amina fampianarany diso any ambadika any nefa ianao aloha mbola eo ihany am'izao mbola eo ihany ianao efa mitady ozongozony ianao io attention raha lasanambavy hitany devoly ny hafanamponao ahoana hoe hitany devoly ianao fa mirehitra ty ozony devoly andao ampidirina any amin'ny lalandiso ataoko mahitsy ny resaka androany satria foiko ny fotoanantsika androany misy ny atao mpaminany antitra misy fampianarana mampatahotra bedabeto amin'izao tontolo zao zany ny mahatonga any amin'ny teny aminao arao tsara ny fampianarana zay dinio ny zavatra ampianarana ianao eto tato ny namonjen'Andriamanitra natonga anao afaka tamin'ny toka tamin'ny adalana tamin'ny fijangana lasa naty mivadinao ianao tato lasa nanam-pitiava nay ny fandray tamin'ny fianakaviana ny tahian'Andriamanitra nanasitranan'Andriamanitra anao tamin'ny zavatra rehetrarehetra ataovy aleloia tampotampoka eo anao maheno fampianarana mahatonga anao miady mivady maheno fampianarana sao zao zanakao lasa tsisy mivavaka misy aminareo reo nge tsy hitanao tsony zao zanakao fa any amin'ny mpanaovana course bisikileta misy aminareo reo zanakao any am-panaovana loka ny zanakao efa mivavaka teto fa ianao nanandrakandrana fampianarana tany ambadika tany dia ozy izy zanakao tsy hitanay tsony kory dada zay hitondrany dadanay etiny dada ry zay dia etiny mama ry dia etina ry dia etina ry dia io zanakao tsy mivavaka tsony misy aminareo reo ane tsatran'izany ny zanakanao 10 mena-da mivavaka tato le akoroa kely sisa manaraka anao satria entinao tato dia nentinao tato dia tsy hitan'le zazatsony zay le zao ny zanakao miverin-dalana maninona ny sombana ny taranakao izy ny vonina hiazakazaka misy ny atao mpaminany antitra mpaminany inona hoe raha mbola hitanao ry havana fa mbola Jesosy nitoriana eto mitarika anao amin'ny fahafianoan'ny fanahy masina zay mitory anao amin'ny fahamarinana mijoroa amin'izay iorenana tandremy fa misy zavatra ohatrany hoe verina ohatrany marina any ambadika any misy fampianarana ohatrany marina any ambadika any ohatrany ahoana hoe fa hitarika anao any amin'ny fahafatesana no fitahan'le mpaminany antitra le mpanompon'Andriamanitra dia niverina nihinan-kanina io mpaminany antitra io any avy eo no tenenin'Andriamanitra teneny io lehilahin'Andriamanitra io fa tsy tonga ny ampasan-drazany fatiny zany no mahatonga ny ozona misy fotoana ny ozona manaraka anao ary misy pino eto manomboka efa tandindona ozona ny fiainana manomboka dia taviny devoly ravana amina ozona ny fiainana anangana anao any Andriamanitra aleloia araka nambarako teo fary zareo any Frantsa manaraka atsika direkta ny trano ivoriany zareo koa nefa fohifohy ihany andao hitsangana alohantsika atsangana alohantsika tapahantsika ny toriteny ty avy eo iverena atsika rehefa avy eo aleloia vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toriteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao
vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tantety izy mba asitra.